Rehavako malala amin'ny tompo ho aminareo ane ny fahasoavany Jesoa Kristy tompo. Amen. Ho avy ny tompo hikarakara ny azy. Ho avy ny tompo hikarakara ny azy. Hitantsika ao amin'ny mofinainantsika anio boky ny Amosa toko fahasivy ny andininy faha 2:20 hatramin'ny andininy faha 5:10 farany. Ho avy ny tompo hikarakara ny azy. Samy manome famantarana zany fiavian'ny tompo zany. Na ny ambarany andininy faha 2:20 hoe amin'izany andro zany. Na ny ambarany andininy faha 3:30 hoe indro avy ny andro ho Jehovah. Koa ambarany Amosa fa raha ho avy ny tompo dia ho avy izy hikarakara ny azy, hikarakara ny olona, hikarakara izay voafidiny. Lay Jerusalema izay rava voadotry ny afo, potika noho ny ady, lasa kobabo no indro velom-panantenana indray amin'ny alalan'izao faminaniana izao. Fa mbola ho avy ny tompo hikarakara ny azy, ary raha hikarakara izy dia hanarina ny rava. Zay no voalazany eto manao hoe atsangako indray ny tranobongony Davida zay efa nenjera, hotapenako nefa banga, amboariko nefa rava ary ataoko toy ny taloha izy. Lay tompo zay ho avy dia tompo hamerina amin'ny laoniny ny fanjakan'i Davida ka hampandry fahalemana sy hanolotra fiadanana. Ary dia indro fiainana zina no fiainon'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny mpanompony rehefa ho avy izy. Averin'Andriamanitra indray ny lazan'ilay tany tondra dronosy tantely teo aloha ka ambara manomboka amin'ny andininy faha 3:20 fa hozina fitahiana sy hozina fiadanana ny olon'Andriamanitra rehefa ho avy ny tompo. Tatsika eto ny lazany azy fa mbola tsy voatsinjakory ny vokatra teo aloha dia efa tonga indray ny fotoana fiasana ny tany. Mbola tsy, zay no voalaza eto, mbola tsy voasosy akory ny voaloboka teo aloha dia efa tonga sady ny taona famafazana vaovao midika zany. Fa ho ampiky ny fitahiana tsy lany laniana no azon'ny olon'Andriamanitra rehefa ho avy ny tompo. Zay lay toetran'Andriamanitra tsy manary ny olona, le Andriamanitra mitsinjo mandrakariva ny azy. Zany no hitantsika eto. Ary fomban'Andriamanitra hatramin'izay zany, lay Andriamanitra mikarakara ny azy tahaka an'i Jesoa Kristy. Raha ny tantara dia hitantsika fa nikarakara ny olona izy tahaka ny fanarenany ny fiainan'ilay zanak'adala rehefa avy ny varilavo dia Andriamanitra nanarina azy. Tahaka ny fanarenany ny fiainan'ny Zakaiosy rehefa avy ny liba tamin'ny hareny dia Andriamanitra no nanarina azy. Dia rehefa hanarina harenin'Andriamanitra ny fiainan'ny olona dia omeny fitahiana mananamby ampy. Tatsika tsara fa vahoaka nona tsombo 5,000 no tonga teo amin'i Jesoa dia nomeny sakafo ary nisy ambiny 12 haronaza izany. I Jesoa Kristy lay nanome rano miboboka ka tsy mety angetaeta intsony izay misotro na manandrana izany. I Jesoa Kristy ilay nilaza fa mofo avy any an-danitra ka tsy honona izay rehetra mihinana azy. Midika zany fa ampy mizara ho an'ny olony ny fahasoavan'Andriamanitra tahaka izay efa nataony hatrizay, ataony ankehitriny ary mbola ataony ratrizay. Eny, inona azy fa rehefa tonga amin'ny fampakaram-badiny zanak'ondry, rehefa ho avy Kristy dia hiaina amin'ny fahatanterahana sy amin'ny fahafenona zany fiainana mandrakizay, lay fiaina-piadanana, lay fiainan'ny lanitra
zina fitahiny voavoatra tsara ny olon'Andriamanitra rehetra. Tanteraka izany ao amin'Andriamanitra rehefa ho avy izy. Ry havako malala, tsy tokony hampatahotra anao ny fiavian'ny Tompo, tsy tokony mampiferinana anao ny filazana ny farany, fa vao maika mifanohatra amin'izany ary ho tsarovanao fa ho avy ny Tompo hikarakarany azy, ary ianao ho karakarain'ny Tompo andray fiadanana mihoatra lavitra no izay efa nanananao. Mahere zany ry havako, aza kivy, na inona faharavana misy eo amin'ny fiainanao, na inona fahapotehana, na inona fahadisom-panantenana, matoky fa ho avy ny Tompo hanarina ny fiainanao, hikarakaranao, hanomeanao fiadanana. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika ry havako. Tompo, misaotra anao zahay ny amin'ny fahasoavanao izay arotsakao sy atobakao eo amin'ny fiainanay. Misaotra anao izay fa ampy ny zara ary mananambiampy aza ny fahasoavanao ho anay sy ny zanakay hatramin'ny taranaka mifandimby. Ankehitriny izay dia miankina aminao, miantehitra aminao ilay Andriamanitra velona sy miasa, ilay Andriamanitra mandrakizay. Ankehitriny Tompo, dia entinay ambavaka eo aminao ireo osa ara-batana, ireo manan-kilema, ireo izay sembana ara-batana, ka mahatsiaro tena ho irery indraindray. Ianao Jesosy hamangy azy ireny, ampahatsiaro fa tsy manalavitra azy ianao. Ary ianao raha teo nefa niteny fa ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidiko ihany. Ataonay amin'ny anaran'i Jesosy ilay Tompony sy Tompo sy Andriamanitray, nanaovanay izany vavaka izany. Amen.